Tantara voalohany tamin'ny nanomboan'izao tontolo izao. Tany am-panomboan'ny fotoana dia tsy nisy afa-tsy Andriamanitra raika fotsiny. Andriamanitra nagnano an'izao tontolo izao sady nibaiky fahazavana mba hazava satria ny raha marobe dia mizina. Araka ny hitanao amin'io sary io dia nampisaraka ny rano niaraka tamin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka. Ny rano taty ambany dia ny ranomamy sy ny ranomasina ary ny rano eny ambony dia hitasena eny amin'ny rahona. Andriamanitra nagnano ny masoandro mba hanapaka ny atoandro ary ny volana mba hanapaka ny alina. Tsara Andriamanitra, namboariny ny raha marobe mba hanapaka ny raha marobe. Mitovitovy ny Genesisy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy sy ny Salamo toko 110 andininy faharoa. Salamo 110 ny andininy faharoa. Tamin'ny tendrombohitra mbola tsy namboarina na tamin'ny namoronana ny tany mbany Rahabo izao dia efa Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha elabe ka ho mandrakizay. Tantara faharoa. Mizaka Andriamanitra. Ny boky eto amin'ity sary ity dia antsovana hoe ny Baiboly. Izany hoe tenin'Andriamanitra ary magnambara misena ny momba an'Andriamanitra sy ny lalagnany. Andriamanitra dia tegna tian'ny olona marobe tegnany. Asena dia tia hagnano raha tsara ny tia asena ary izany no mampisaraka asena amin'ny Andriamanitra. Ny Baiboly dia magnatoro ny lalana tokana mba iraisasena amin'Andriamanitra. Ito fampianarana marina izay tenoinao ito dia avy amin'ny Baiboly aby. Izany dia mitovitovy ny Isaia toko 5:7, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 sy ny Hebreo toko 4 andininy 12 ary ny Salamo toko 7:20 ny andininy 7 ka hatramin'ny 10. Salamo 7:20 andininy 9. Mahitsy ny fisipiky ny Tompo, mahafaly ny fo, madio ny didin'ny Tompo, mampazava ny maso. Tantara fahatelo. Izao tontolo izao. Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zakany nagnano ny Rahabo izao ho tsara. Izy no nagnano ny tany sy ny tendrombohitra, ny ranomasina ary ny ranomamy koa. Ary avy eo izy namorona ny raha manan'aina marobe, ny laoka anaty rano, ny vorona teny ambonin'ny kakazo ary ny biby marobe. Andriamanitra dia afa-po tamin'ny raha namboariny fa tsara izany. Izany koa dia mitovitovy ny Genesisy toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5:20. Genesisy toko voalohany ny andininy voalohany. Tamin'ny voalongany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tantara fahaefatra. Adama sy Eva. Avy eo Andriamanitra dia nagnano ny lehilahy voalohany nangiana hoe Adama ary ny viavy voalohany nangiany hoe Eva. Nomeny fahefana ary zareo mba hikarakara ny raha marobe, ny Rahabo izao, izay namboariny teto ambonin'ny tany. Ary zareo dia akaman'Andriamanitra sady nikorana taminazy teo amin'ny saha izay nitomerana.
Andriamanitra dia nanome lalana anary zareo mba hihinana ny voa marobe afa-tsy ny avy amin'ny kakazo voatokana raika io. Eo amin'ny sary ankavia dia hitanao ary zareo sy naneky an'Andriamanitra ka nihinana ny voa izay voarara. Nanota ry zareo ary ny fifankazahoany tamin'Andriamanitra dia nivetraka. Eo amin'ny sary ankavanana dia magnatoro ny fomba namezan'Andriamanitra any Adama sy Eva tamin'ny alalan'ny fanondroahana anary zareo tany ambelan'ny saha. Nanomboka tamin'izay fotoana izay, ny olona dia voatery niasa mafy mba ahazoana hanina mba hohanina, ary nahatsapa koa fangirifiriana sy aretina ary fahafatesana. Izany ihany koa dia mitovitovy ny Genesisy 1:1-20 ka hatramin'ny 1:30 sy ny Genesisy 2:7 ka hatramin'ny 3:7-4. Romanina 7:17. Fa samby efa nanota izy marobe ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Tantara fahadimy. Kaina sy Abela. Adama sy Eva dia nananganaka roa lahy nangiana hoe Kaina sy Abela. Kaina dia nialona any Abela ary indraik'andro dia nivoniny i Abela. Andriamanitra nagnafay an'i Kaina tamin'ny fahotany ohatran'ny namezany any Adama sy Eva. Asena dia taranak'i Adama sy Eva ary samby efa nanota aby asena marobe. Ny fahotana dia mampisaraka asena amin'Andriamanitra. Mila fahaizana asena noho ny fahotan-tsena. Zany dia mitovitovy ny Genesisy 1:1 ka hatramin'ny 9 sy Romanina 7:1-20. Romanina 7:1-20. Fa samby efa nanota izy marobe ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Tantara fahaenina. Ny sambo fiaran'i Noa. Taona marobe izay efa jila ary marobe ireo taranak'i Adama. Ireny olona ireny koa dia nanota sady tsy naneky an'Andriamanitra. Ny fahotan'ny olona dia niangona be ka nanapa-kevitra Andriamanitra mba hametraka anary zareo amin'ny alalan'ny safodrano angona be. Tsisy olona afa-tsy raika fotsiny no nitia sy naneky an'Andriamanitra. Ny agnarany dia Noa. Andriamanitra dia nizaka tamin'i Noa mba hagnano sambo raika angona be izay mba ahafahany sy ny fianakaviany ho voavonjy. Noa dia nitory ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra nandritra ny taona marobe nanamboarany any sambo. Ireny olona ireny dia tsy nentinino ny fampitandreman'Andriamanitra mba hiodina hiala amin'ny lalan-drasiny ka mba ho voavonjy amin'ny safodrano. Zany dia mitovitovy ny Genesisy 1:1 ka hatramin'ny 12 sy Petera 2:7. Petera 2:7 tapany B. Ny Tompo mahari-po aminareo izy, ka tsy teny izy very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana aby izy marobe.
Tantara fahafito, ny safidrano. Noa dia nametraka na nampiditra karazam-borona sy biby marobe tao anatin'ny sambo arak'izay nibaikoan'Andriamanitra mba ho amboarina. Avy eo Noa sy ny vadiny ary ny zanany lahy 3 miaraka tamin'ny vadiny aby nandeha anatin'ny sambo koa. Andriamanitra nanapena ny varangarana, nandefa herika sy ranobe avy any ambanin'ny tany izy, izay nanafitra ny tany. Efa tara loatra tamin'izany ho an'izay nanaiky mba teo voavonjy. Noa sy ny fianakaviany tao anatin'ny sambo dia sisy nagnino, fa ny olona marobe teny ambelan'ny sambo dia niletika aby. Noa dia voavonjy satria nino an'Andriamanitra no sady nanaiky anazy izy. Zany dia mitovitovy ny Genesisy 7:1 ka hatramin'ny 4:20. Petera 2:7 tapany B. Ny Tompo mahari-po aminareo izy, ka tsy teny izy very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana aby izy marobe. Tantara fahavalo, Abrahama, Sara, Isaka. Taona maro izay efa jila ary ny taranak'i Noa dia nanjary foko maro. Abrahama dia lehilahy raika izay nitia sy nanaiky an'Andriamanitra. Andriamanitra dia nanome toky any Abrahama fa ny taranany dia hanjary firenena anona be. Abrahama sy Sara vadiny dia sy nananganaka, fa Abrahama kosa dia nino ny faneken'Andriamanitra. Ity sary ity magnatoro fa nananganaka ary zareo ndraika tena nahavozy tenany, ary izay dia nangiany hoe Isaka. Ny Tompo Jesosy Kristy izay tonga mba hamonjy izao tontolo izao dia taranaka avy amin'ny Abrahama sy Isaka. Ho zakainay aminao ny momba ny Jesosy ao afara bitaka ao. Izany dia mitovitovy ny Genesisy 9:15 ka hatramin'ny 7 sy ny 17:1 ka hatramin'ny 9 ary 1:20 ka hatramin'ny 7, ary ihany koa ny Mateo 1:1 ka hatramin'ny 9. Hebreo 1:1 ka hatramin'ny 13. Ary ny finoana no fahatokisana ny amin'ny raha antenaina, fagnatoroana ny raha tsy hita, fa izany no nahatsara laza ny mpino taloha. Finoana no ahalalansena fa ny raha voarin'Andriamanitra no nagnanaovana ny raha abizao, ka tsy izay raha hita maso no nagnanaovana ny raha hita izao. Tantara fahasivy, Mosesy sy ny didin'Andriamanitra. Ny taranak'i Abrahama dia nanjary firenena anona be nangiany hoe Israely. Mosesy dia taranak'i Abrahama manjo koa. Mosesy koa dia nitia sy nanaiky an'Andriamanitra. Indraik'andro Andriamanitra dia nangaika an'i Mosesy teny an-tendrombohitra, ary tany no nanomezan'Andriamanitra anazy ny didiny mba ampianarina ny olona. Ity sary ity dia magnatoro an'i Mosesy nidina avy any an-tendrombohitra, izay miaraka amin'ny didin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny takela-bato. Izany koa dia mitovitovy ny Exodosy
toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo sy ny toko fahaefatra amby telopolo ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Salamo fahasivy ambin'ny folo andininy fahavalo. Mahisy ny fisipiky ny tompo, mahafaly ny fo, madio ny didin'ny tompo, mampazava ny maso. Tantara fahafolo, ny didy folo. Ireto aby ireo didin'Andriamanitra izay nameny an'i Mosesy. Ny didy voalohany, izany dia mampianatra sena mba hitia sy hagneky an'ilay Andriamanitra tokana sady marina. Ny didy faharoa, eo amin'ny voalohany, eo amin'ny sary izay eo amin'ny tampony ankavia dia mahita sena fa sy tokony hanompo sampy na sary vongana izay ohatra tarehim-biby na raha hafa. Tsy maintsy manompo ilay tokana mpagnano ny raha izao sy Andriamanitra velona asaina eo amin'ny sary magnaraka. Ny raim-pianakaviana sy ny reny sy ny zanaka marobe dia miaraka manompo amin'ny Andriamanitra. Ny didy fahatelo, aza manonona fahatany ny agnaran'ny Tompo Andriamanitra ao. Ny didy fahaefatra, ny olona marobe dia tokony hanokana andro raika isan-kerinandro mba hanompoana ny Tompo. Ny didy fahadimy, ny magnaraka, ny zanaka dia tsy maintsy magneky sy magnome robo ny ray aman-dreniny. Ny didy fahaenina, eo amin'ny sary farany ambany amin'ny ankavia, ny didin'Andriamanitra magnano hoe aza mamono olo. Ny didy fahafito, magnaraka, aza mizangazanga. Ny didy fahafolo, ny sary farany dia aza mangalatra, aza mangala ny raha izay sy ansena na mangalatra ny raha tsara n'olo. Ny didy fahasivy, aza magneky atao vavolombelona mamesy hanameloka ny akamanao sy ny olona hafa. Ny didy fahafolo, aza magniry ny tranon'ny akamanao na aza magniry ny vadiny akamanao na ny ombiny na ny biby hafa na izay mety any akamanao. Andriamanitra dia tia ansena mba hitana ny didiny. Izany koa mitovitovy ny Exodosy toko faharoapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Lioka toko fahafolo ny andininy fahafito amby roapolo. Ary hoy izy hoe: tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, mba ny fagnahinao manontolo, mba ny herinao manontolo, mba ny sainao manontolo, sady tiava ny akamanao ohatra ny tegnanao. Tantara faraika ambin'ny folo. Sorona ho an'ny fahotana. Ndreka nanota ny olona amin'ny alalan'ny fanoherana ny didin'Andriamanitra dia mila izy magnano sorona zanak'ondry ho an'Andriamanitra. Ny zanak'ondry dia maty mba hanjimby plasy an'ilay mpanota. Ny zanak'ondry dia famantarana ny zanak'Andriamanitra dia ny Tompo Jesosy Kristy. Jesosy dia tonga mba ho faty izay soron'Andriamanitra ho an'ny olona marobe eto amin'izao tontolo izao. Izy dia maty noho ny amsena. Izy dia zanak'ondrin'Andriamanitra izay nitondra ny fahotana izao tontolo izao. Jesosy dia nanjary sorona ho an'ny fahotan-tsena izay tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fizalena. Mino an'i Jesosy Kristy, zakay aminazy ny fahotanao ka mivaloza miala amin'ny fahotana, ary Andriamanitra dia hamela ny heloka anao. Izany koa dia mitovitovy ny Levitikosy toko fahaefatra ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo, sy ny Jaona toko voalohany ny andininy fahasivy amby roapolo.
Jaona toko voalohany ny 7:20. Ndreka nandraigna dia nahitany Jesosy avy nagnantona anazy Jaona ka hoy izy: itoy ny zanak'Andriamanitra izay mangala ny fahotany zao tontolo zao. Tantara faharoa ambin'ny folo. Ny anjely, Maria ary Josefa. Amin'izao andao teno isena ny fomba nahaterahan'i Jesosy Kristy. Fotoana maro no dily zay. Andriamanitra dia nampagnantena mba handefa mpamonjy, olona mba hamonjy asena amin'ny fahotansena. Eo amin'ny sary ankavia mahitanao anjely izay avy any an-danitra mba ho eo amin'ilay saramba raika atao hoe Maria. Maria dia virziny izay nagneky ho sarim-badin'i Josefa. Ilay anjely dia nizaka tamin'igny viavy igny fa ny fagnain'Andriamanitra dia ho tonga aminazy ka hanjary hananganaka izy. Ny anaran'ny zaza dia angiana hoe Jesosy, ny zanak'Andriamanitra. Araka izay hitanao eo amin'ny sary ankavanana, ilay anjely igny manjo koa dia nizaka tamin'i Josefa tamin'ny alalan'ny nofy. Hoy izy nagnosy an'i Josefa: aza matahotra ny hagnakatra ny Maria ho vadinao. Izy dia mananganaka tamin'ny alalan'ny herin'ny fagnahy masin'Andriamanitra. Ny anaran'ny zaza dia atao hoe Jesosy, izay midika hoe mpamonjy. Izy dia hamonjy ny olona amin'ny fahotany. Josefa dia nagneky an'Andriamanitra ary sy nandry tamin'ny Maria izy raha sy tafarany nahaterahan'i Jesosy. Izany koa dia mitovitovy ny Lioka toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 20:30 sy ny Matio toko voalohany ny 9:17 ka hatramin'ny 5:20. Isaia toko 7 ny 1:5. Fa zaza no teraka ho ansena, zaza lehilahy no namena ansena, ka ny fanapahana dia aminazy, ny anarany dia atao hoe mpanolo saina, mahazendana, Andriamanitra mahery, iabany mandrakizay, mpanjaka ny fiadanana. Tantara fahatelo ambin'ny folo. Ny nahaterahan'i Jesosy. Josefa sy Maria dia voatery nandeha tany Betlehema noho ny amarozan'ny olona tao an-tanàna, dia sy nisy plasy ho anary zareo koa tamin'ny alina. Voatery nandry tao ambalan'omby ary zareo, ary tao Maria no niteraka an'i Jesosy. Maria dia mbola virziny ndraika niteraka an'i Jesosy. Tamin'io alina io dia nisy anjely nitranga tamin'ny ireo lehilahy mpiambina ondry, ndraika mbola niambina ondry teny akaiky teny ary zareo. Nizakainy tamin'ny ary zareo ny fahaterahan'i Jesosy ao Betlehema, ary nisy anjely maro nitranga teny amin'ny lanitra sady nihira sy nideran'Andriamanitra. Ireny lehilahy ireny dia avy dia nivantana mba hisirika ny mpamonjy Jesosy. Zany dia mitovitovy ihany koa amin'ny Lioka toko 2 ny 1:1 ka hatramin'ny 20. Lioka toko 2 ny 1:10 ka hatramin'ny 1:11. Hoy ny anjely taminazy: aza mangoaigny fa hizaka raha mahafaly aminareo aho, fifalena lehibe ho an'ny olona marobe, fa mpanavotra no teraka ho anareo niany an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Tantara faha-efatra ambin'ny folo. Jesosy mpampianatra. Eto amin'ny sary eo amin'ny ankavia dia mahita an Jesosy asena tamin'izy mbola 12 taona. Izy dia mikorana ny momba an'Andriamanitra amin'ireny mpampianatra sy mpitondra an'Israely ireny izay miteny sy mametra-panontaniana aminazy.
Zendagna ry zareo ny amin'ny fahafantarana be izay anagnany amin'ny Andriamanitra. Ny sary magnaraka dia mampiseho an' Jesosy efa lehilahy lehibe nampianatra ny olona ny momba an'Andriamanitra. Maro ny olona nino ny fampianarany ary nagneky anazy. Ny olona sasany dia tsy nety nino sady nanohitra anazy. Andriamanitra dia tia ansena mba hino sy hagneky ary hagnaraka an' Jesosy. Izany dia mitovitovy ny Lioka 2:2, ny 1:140 ka hatramin'ny 2:10 sy ny Marka 9:9, ny 1:430. Jaona 4:20, ny 1:17 ka hatramin'ny 4:20. Jesosy namaly anazy hoe: raha misy tia anahy dia ny razakaiko tandremana, ka ho teny abako izy, ho aminazy aho ahay ka hagnorom-ponena anao. Izegny tsy tia anahy tsy hitandrina ny razakaiko, ka nizaka regninareo sy anahy fa any Baba nagneraka anahy. Tantara 5:10. Ny asa fahagagan'i Jesosy. Io sary io dia magnatoro hery agnana be avy amin'Andriamanitra Ray izay nomeny an' Jesosy mba hagnamboarany fahagagana. Eo amin'ny sary ankavanana, Jesosy dia magnasitrana lehilahy raiky izay efa fe ankibondreniny sady sy afaka mahita. Ny sary eo an-tegnategnany dia magnatoro anazy manangana ny zaza efa maty mba ho velona ndraiky, ohatra ny abany sy endriny izay misangana ka misirika anazy. Farany dia hita sena Jesosy mandeha eo ambonin'ny rano. Izy dia mandeha eo ambonin'ny rano mba ho eny amin'ny mpianatra anazy izay eo ambonin'ny sambo eny an-dranomasina. Ny Tombo Jesosy dia nagnano fahagagana maro ohatra an'io mba hahafantarana fa izy dia zanak'Andriamanitra. Ny herin'i Jesosy dia afaka tay ansena manjokoa. Zany dia mitovitovy ny Marka 9:8, ny 1:12 ka hatramin'ny 4:20 sy ny 5:5, ny 1:5:30 ka hatramin'ny 4:7 ary ny 9:9, ny 1:5:20 ka hatramin'ny 2:10. Kolosiana 2:2, ny 1:10 tapany B. Izy no lohan'ny fanapahana mba ny fahefana amin'ny raha marobe. Kolosiana 2:1, ny 1:15 ka hatramin'ny 17. Izy no mitovy amin-Jagnahary tsy hita maso, dia nilay matoa talohan'ny Rahabo izao. Taminazy no nagnamboarana ny raha marobe any an-danitra mba ny tetỳ ambonin'ny tany, dia ny hita mba ny tsy hita, ny fanjakana sy ny fitondrana, na ny fanapahana na ny fahefana. Izy no nagnamboarana ny raha marobe sady ho anazy zany. Talohan'ny raha marobe izy sady izy no mahaela ny raha marobe. Tantara 6:40. Jesosy dia nampizalena. Jesosy dia nagnano raha tsara maro ary maro ny olona no nagnaraka anazy. Jesosy dia tsotra fagnahy, nagnafana ny marary sady nampianatra ny lalàgn'Andriamanitra izy. Tonga izy mba hamonjy ny very ny mpanota. Na akory ny farasem-pagnain'ny olona dia tsy tian' Jesosy ndraika angihany hoe mpanota ry zareo. Ny mpitondra ny olona dia nialogna an' Jesosy. Tsy nino ary zareo fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Nisamborina azy zareo Jesosy, namorognandreo afesy ny mombamomba anazy ary nivangoiny izy. Napeny satroka fansy
tamin'ny lohany ary nandorany sady nikokozindreo izy. Kanefa Jesosy dia sy nanohitra anary zareo. Fantany fa hanjoana azy zany. Nabelany ny olon-drasy mba handratra sy hamono anazy. Izy dia tonga mba ho faty hosorogn'Andriamanitra, mba hangala ny fampizalena ny amin'ny fahotan'ny olona. Izany koa dia mitovitovy ny Matthieu 7:1-12 ka hatramin'ny 1:30. Isaia 7:17 ka hatramin'ny 19. Nampizalena izy, nefa nagnambany tegna ka tsy nisoka-bava. Ohatran'ny zanak'ondry andesina ho vonoina, ohatran'ny vavina ondry moagna andesina eo amin'ny mpanapaka ny volony. Eka, sy nisoka-bava izy. Ny fampizalena sy ny fisarana no nandesina nangala anazy, ka iza tamin'izegny niara-belona taminazy no nieritreritra fa nofoagnana tamin'ny fahavelomana izy, ka ny fahadisovan'ny olonanaha no namangoana anazy. Tantara 17. Jesosy dia nivonina. Ny tombo Jesosy avy eo dia nifasiana tamin'ny hazo fizalena. Ny hazo fizalena dia nizidina nahisy tamin'ny tany ary Jesosy dia nisampy teo mandra-pahafaty anazy. Nisy olon-drasy roa lahy manjo koa nifasiana niaraka tamin'i Jesosy. Tamin'izay andro izay dia fomba madikidiky ohatran'izany no namonoana ny olomeloka. Kanefa i Jesosy dia mbola sy nagnano raha rasy. Izy dia nanjary sorona mba ho vidin'ny fahotan'ny olona maro. Asena marobe dia efa samy nanota aby, ary noho ny otasena dia tokony ho faty aby asena. Jesosy no nahazo ny famezana izay tokony ho ansena marobe. Raha magneky ianao fa mpanota sena ary sy mierigna amin'ny fahotan-sena, Andriamanitra dia hamela heloka sady hanasa sena amin'ny fahotana. Minoa an Jesosy Kristy dia hovonjena ianao. Izany koa dia mitovitovy ny Marka 5:12 ka hatramin'ny 7:30 sy ny Petera 2:2 ka hatramin'ny 4:20. Isaia 7:15 ka hatramin'ny 9. Nefa izy dia nolofonina noho ny fahadisovan-sena, sady notorotorognina noho ny elo-sena. Ny sazy nahazo an-sena dia fihavanana no niantra taminazy, ka ny ola-bay taminazy no nagnafaka ansena. Ansena marobe dia afaka samy very ohatran'ny ondry. Samy efa nivily tamin'ny lalan-sena aby ansena marobe, sady nataon'ny tompo niantra taminazy aby ny fahotan-sena marobe. Tantara 18. Ny fitsanganana amin'ny maty. Ny fahavalon'i Jesosy dia nieritreritra fa nirateny mihitsy izy, nefa sy izany no nitranga tafara ny nahafatesan'i Jesosy tamin'ny hazo fizalena dia nalevon'ireo akamany tampasana raika ny fatiny. Nampiaignina ry zareo tamin'ny vatagnona be ny varangaran'ny fasana. Jela ny 2 andro, ary ny fahatelony Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Ndraika nandeha teny amin'ny fasana ireny zavavy ireny, dia hitany ry zareo fa ny vato dia efa nisinda ary Jesosy dia efa sy tao koa. Nisy anjely 2 teo nizaka tamin'ny ry zareo fa Jesosy dia velogna. Sy ato izy, efa nisangana izy, hoy ry zareo.
Ndraika efa nisangana tamin'ny maty Jesosy dia niporofoiny fa Andriamanitra izy. Jesosy dia mbola velona mandrakizao ary izy dia matanjaka ambonin'ny devoly sy ny fahafatesana. Mitovitovy zany ny lioka toko 320 andininy 150 sy ny toko 420 ny andininy 7. Koretianina voalongany toko 5:10 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Fa anisan'ny raha voalongany indrindra tamin'ny raha azoko natolotra anareo dia izao: maty noho ny fahotansena Kristy araka ny soratra masina, dia nalevina sady nitsangana tamin'ny andro fahatelo nosakainy soratra masina, ka nitranga tamin'ny Kefasy izy dia tamin'ny 12 ilay koa. Ndraika vitsy izay dia mbola nitranga tamin'ny mpiralilay maherin'ny 600 izy. Ny akamaroan'ireny dia mbola velona mandrakizao, fa ny sasany efa lasa korazana. Tantara 7:10. Mino Tomasy. Tafarany nisanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia maro tamin'ireo mpianatrany no nahita anazy sy nivoria taminazy ary niaraka nihinana taminazy. Tomasy dia raika tamin'ireo mpianatry Jesosy dia sy nety nino fa Jesosy dia tena nisangana tamin'ny maty sady velona ndraiky. Izao no zakainy: raha sy hitako eo amin'ny tagnany ny olatry ny fasehana, ka ataoko eo amin'ny olatry ny fasehana ny rantsan-tagnako, dia sy mba ino aho. Hitasena eto amin'ny sary fa Jesosy dia tonga ary nagnatorany Tomasy ny olatry ny fasehana. Sy nanana fisalasalana koa i Tomasy. Niondrika tamin'i Jesosy izy ka nagnano hoe: Tompoko sy Andriamanitra. Izao no zakainy Jesosy hoe: sambatra izay sy mahita anahy nefa mino. Mitovitovy ny Jaona toko 20 ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 1:30. Ny Jaona toko 20 ny andininy 7:20. Hoy Jesosy taminazy: satria nahita anahy ianao dia nino. Sambatra izay sy nahita nefa mino. Tantara 20. Ny fiakarana any an-danitra. Nandritra ny 70 andro tafaran'ny nisanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia niseho matetika tamin'ny olona maro izy. Maro ny olona nahita fa velona izy. Eto Jesosy dia efa vonona ny hipody any amin'ny abany any an-danitra. Efa vitany ny asa izay nandehanany mba hatao. Jesosy nizaka tamin'ny mpianatra mba hizaka amin'ny olona marobe ny filazantsara. Ireo mpianatra ireo dia nijery an'i Jesosy ndraika nandao ny tany ka hiakatra any an-danitra izy. Nisy anjely roa niseho ka nizaka tamin'ny mpianatra fa indraik'andro Jesosy dia hipody avy any an-danitra hoety an-tany ohatra ny nahitana zareo anazy nandeha iny. Mandra-pahatongavan'izany fotoana izany dia mbola any an-danitra izy. Izy dia magnomana ny plasin'izay mino sady magnaraka anazy. Akory koa zarika ny aminao amin'izao? Hino sady hagnaraka an'i Jesosy ve ianao? Efa vonona ve ianao mba hiaona aminazy? Zany koa dia mitovitovy ny asan'ny apôstôly toko 1 ny andininy 1 ka hatramin'ny 2:10. Jaona toko 4:10 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Aza mangorohoro ny fonareo, minoa an'Andriamanitra anareo sady minoa anahy koa.
Andragno niabako misy fipetrahana maro. Raha tsy izany dia efa nivoria taminareo mantsy aho fa andeha hagnano fitoboana ho anareo aho. Ka raha hagnano fitoboana ho anareo aho dia ho avy mantsy ka hangala anareo ho any aminahy. Sady izegny misy anahy dia misy anareo koa. Sady fantatrareo ny lalana ombako. Hoy Tomasy nagnosy anazy. Tompoko, tsy fantatray ny lalana ombanao, ka ataonay akory ny ahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminazy. Iaho no lalana sy fahamarinana ary ny fiainana. Tsisy olona afaka mandeha any amin'ny Baba afa-tsy avy aminahy. Tantara faha 120. Ny hazo fizalena. Ino ary ka ny antony nahatonga an'i Jesosy ho faty teo amin'ny hazo fizalena? Jesosy dia maty mba hagnavotra ny mpanota amin'ny famezana amin'ny ota. Tadidio fa ny ran'i Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra, dia magnadio ansena amin'ny fahotana marobe. Jesosy dia mbola tsy nanota misy, kanefa maty izy mba hitondra ny fahotana izay mampisaraka ansena amin'Andriamanitra. Ny hazo fizalena dia mampasiaro ansena fa Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay lavorary, masina, tsy nanota, madio, natao sorona ho ansena. Ndraika mino an' Jesosy ansena ka mivalo dia avelan'Andriamanitra ny fahotan-sena. Jesosy dia magnano ansena ho zanak'Andriamanitra ndraiky. Ny sary magnaraka dia hagnampy anao mba hahazo tsara ny dikany hoe mpino, kristianina na mpagnaradia an' Jesosy. Izany koa dia mbola mitovitovy amin'ny Petera 1:3 ny andininy 7-12 ary ny Galatiana 2:2 ny andininy 4. Ny Petera 1:3 ny andininy 7-12 tapany A. Fa Kristy koa aza efa nizaly ndraika mandeha noho ny ota, ny marina hagnavitra ny tsy marina mba hitondra ansena ho any amin'Agnahary. Tantara faha 220. Ny lalana roa. Jesosy dia nampianatra fa misy lalana roa. Ny olona marobe izay teraka dia eo amin'ny lalana malalaky ny fahotana izay mitondra ho amin'ny fahasimbana afo sy ny helo. Ansena marobe dia manana fahotana voajanahary izay nolovain-tsena tamin'ny Adama. Jesosy dia tia ansena handeha eo amin'ny lalana tery izay mitondra ho amin'Andriamanitra any an-danitra. Ndraika misy olona eto amin'ity fiainana ity mino an' Jesosy sady magnaraka anazy dia ahazo fiainana mandrakizay izy. Nenga tao amin'ny lalana malalaka izy ary niditra ao amin'ny lalana tery izay mitondra any an-danitra. Tsisy fisarana ho amin'ny fahotana koa ho an'izay ao amin'ny lalana tery. Tsy teriterena fa manapa-kevitra ianao ka hagnaraka an' Jesosy dia afaka mivavaka amin'Andriamanitra ohatran'izao anao. Andriamanitra ô, teko ny hizaka fa mpanota aho. Mino aho fa Jesosy dia maty teo amin'ny hazo fijalena mba hitondra ny fahotako. Mamindrafo aminahy ary diovy ny atao agnatin'ny foko ka ataovo anisan'ireo fianakavianao aho. Teko ny hagnaraka ny lalam-piainan' Jesosy ary afaran'ny fahafatesana dia hiaraka hiaina aminao any an-danitra. Misaotra Andriamanitra. Raha tena mino sady mivavaka amin'ny fonao tsotra ohatran'izany ianao
dia hiditra ao amin'ny lalana tery izay lalan'ny fifalena sy ny fiadanana miaraka amin'Andriamanitra. Mitovitovy zany amin'ny Matthieu 7:7-11 ka hatramin'ny 14 sy Jaona 7:1-11 ary Jaona 1:1 ka hatramin'ny 7. Matthieu 7:7-17 ka hatramin'ny 14. Midira amin'ny vavahady tery ianareo, fa lehibe ny vavahady, ka malalaka ny lalana mandeha any amin'ny mahavery, ka maro ny miditra any. Fa tery ny vavahady, satria tery ny lalana mandeha any amin'ny fiainana, ka visy ny mahita anazy. Jaona 1:1-15 ka hatramin'ny 10. Raha sena magnano hoe sy manana ota sena dia mamita-tegna asena, ka sy ao anaty sena ny marina. Raha magneky ny fahotan-sena sena, izy atokisana sady marina, dia avelany ny fahotan-sena sady magnadio asena ho afaka amin'ny sy marina marobe. Raha sena magnano hoe sy manota sena dia mampamesy anazy, ka sy mitoboka anaty sena ny raha zakainy. Tantara faha 12:1 ny batisa na ny batemy. Ny dingana voalohany amin'ny fagnekena an'Andriamanitra dia ny batisa na ny batemy. Amperin'ny batisa na ny batemy, ny mpino dia azoboka ny rano, ohatran'i Jesosy nalevina tam-pasana, fa ohatran'i Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty, ny mpino manjo koa dia hitsangana avy ao amin'ny rano. Izany koa mitovitovy ny Korintiana 1:15-1 ka hatramin'ny 4 sy ny Romana 9:1-7 ka hatramin'ny 4 ary 9:2. Romana 9:1-4. Niaraka nalevina taminazy ho amin'ny fahafatesana asena tamin'ny batisa, mba ohatra nananganana any Kristy tamin'ny maty tamboninaitry baba no andehanasena amin'ny fiainana vaovao. Tantara faha 13. Ny zanak'Andriamanitra. Jesosy dia mandray ny olona avy amin'ny foko samihafa sy avy amin'ny firenena ary ny fizakana samihafa, ary zareo dia nino anazy ary nanjary zanak'Andriamanitra. Ary zareo dia eo amin'ny lalana tery izay mitondra any an-danitra. Ny olon'Andriamanitra dia ohatra ny fianakaviana raika, ary zareo dia raika ao amin'ny Tompo Jesosy. Mitovitovy ny Jaona 1:1-7 ka hatramin'ny 10 sy ny Jaona 2:12-1 ary ny Apokalipsy 7:7. Jaona 3:1-11 ka hatramin'ny 12. Fa ohatran'izao no nitiavan-Janahary an'izao tontolo izao, nameny ny zanany ilay tokana mba sy ho very izay mino anazy, fa hanana fiainana mandrakizay. Janahary sy minaniraka any zanany ho amin'izao tontolo izao mba hisara an'izao tontolo izao, fa mba hagnavotra an'izao tontolo izao. Izay mino anazy dia sy ho saraina, fa izay sy mety mino kosa dia efa voasara lahateo satria sy minino ny agnaran'ny zanak'ilay tokan'Anahary. Tantara faha 14. Nateraka indray. Ndraikalina nisy mpampianatra fivavahana angiana hoe Nikodemosy. Avy teo amin'ny Jesosy izy mba hianatra ny momba an'Andriamanitra.
Jesosy dia nizaka taminazy fa izay olona magniry teo fianakavian'Andriamanitra dia mila fiainana vaovao. Izay ohatra ny hoe hateraka andraiky. Asena dia sy manana hery hagnova ny tegna saina. Ny fanahy mason'Andriamanitra dia magnome asena fiainana vaovao ndraika mino sady magnaraka an' Jesosy asena. Manjary olom-baovao asena izay zanak'Andriamanitra. Zany dia mitovitovy ny Jaona 3:7 ny 1 ka hatramin'ny 9 sy ny Titosy 3:7 ny 1 ka hatramin'ny 7 ary Petera 1 ny 1 ka hatramin'ny 7. Koretianina 2 5 ny 7. Ka raha misy olo ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa dila ny raha taloha ka amin'izao efa lasa vaovao izy. Tantara 520. Ny fahatongavan'ny fanahy masina. Ireny olona ireny dia mpianatra Jesosy. Ndraika nampiakarina tany an-danitra Jesosy dia nampanantena izy fa andefa ny fanahy masina ho anary zareo. 10 andro tafarany nandehanan'i Jesosy tany an-danitra dia niaraka nivory tamina toerana raika ny mpianatra. Tamin'io indrindra ny fanahy masin'Andriamanitra dia tonga ka nameno anary zareo marobe araka ny efa nampanantenainy. Ireny olona ireny dia feno hery mba hizaka amina fizakana samihafa sady mba hilaza amin'ny sasany ny raha tsara namboarin'Andriamanitra taminary zareo. Ny fanahin'Andriamanitra dia mitoboka agnatin'izay ny tena mino sady magnaraka an' Jesosy marina ary magnome hery anazy mba hitia sy hagneky an Jesosy. Mitovitovy ny Jaona 4:12 ny 1:15 ka hatramin'ny 17 sy ny asan'ny apôstôly 2 ny 1 ka hatramin'ny 7:30. Asan'ny apôstôly 1 ny 1:15. Fa hahazo hery ianareo amin'ny heven'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema sady vavolombeloko manerana ny Jodia mba ny Samaria ka hatrany amin'ny faran'ny tany. Tantara 920. Mandeha eo amin'ny hazavana. Mialohan'ny hinoan'ny olona raika an Jesosy dia ohatra ny lehilahy eo amin'ny sarenkavia io izy izay mandeha eo amin'ny maizina. Matetika dia lavo sady tafavarina ao amin'ny fahotana izy satria sy manana fahazavana izy mba hitari-dalana anazy. Ndraika matoky an Jesosy tompo asena dia avy dia ohatra ny lehilahy raika izay mandeha amin'ny lalana mahisy amin'ny andro mazava. Hoy Jesosy magnano hoe, izao no fahazavana izao tontolo izao. Na misy dia agnaraka anahy dia sy handeha amin'ny mezina izy. Andriamanitra dia magnome ny fanahy masina mba hagnampy sady hampianatra ny mpino marobe ny lalam-piainana. Mitovitovy ny Jaona 3:7 ny 1:17 ka hatramin'ny 1:20 sy ny Jaona 1 3:1 ny 1:15 ka hatramin'ny 7. Jaona 3:9 ny 1:12. Ka nizaka tamin'olo ndraiky Jesosy hoe, iaho no magnazava an'izao tontolo izao. Izay magnaraka anaha dia sy handeha amin'ny izina fa hanana fahazavana aina. Tantara 720. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra.
Ny mpino raika, kristianina mpagnaradia ao amin'ny Jesosy Kristy dia olom-baovao ary izy dia magneky ny tenin'Andriamanitra. Izy dia feno fisaorana fa Andriamanitra dia efa namela ny fahotana. Ny mpino dia tsy mizangazanga, izy dia tsy miady ary tsy mifamaly, izy dia tsy mangalatra sady tsy manompo sampy na Andriamanitra hafa na fanahy hafa. Ny fanahy masina dia manome hery ny mpino mba handa ny raha rasy fa ho amin'ny raha sara. Mitovitovy ny Galatiana 5:1-20 ka hatramin'ny 4:20 sy ny Efesiana 4:1-12 ka hatramin'ny 12:30. Korintiana 2:5-17. Jaona 1:5-7 ka hatramin'ny 4. Fa izao ny fitiavan'Andriamanitra, dia ny hitandremasena ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny satria izay naterak'Andriamanitra dia mandresy an'izao tontolo izao. Ny finoasena no fandresena andresena an'izao tontolo izao. Tantara 20 ny fianakaviana kristianina. Jereo io fianakaviana io fa mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra. Ny rangahy dia tia ny vadiny, ary rahavavy dia manome voninahitra ny vadiny arakaraka ny teny izay nibekoan'Andriamanitra. Ary zareo dia mifagnampy sady mifagnome hery ary mampianatra ireny zanakary zareo ireny mba hitia an'Andriamanitra sady mba hianatra avy amin'ny raha zakainy ary hagneky an'izany. Ny fianakaviana kristianina dia natao mba hiaraka hivavaka sady miasa ho an'Andriamanitra. Izany koa dia mitovitovy ny Efesiana 5:1-20 ary ny Efesiana ihany 5:9-4 ary ny Petera 1:3-1 ka hatramin'ny 7. Efesiana 5:1-7 sy ny 9:4. Na dia zany aza, anareo lehilahy samia mitiava ny vadiny mitovy amin'ny tenany aby, ka ho anareo viavy kosa magnazaha ny lehilahy. Ny zanaka ekeo amin'ny tompo ny ray aman-dreninareo fa rariny zany. Magnazaha ny abanao mba ny endrinao, fizany ny didy voalohany misy teny fikasana, mba hahita soa anao sady ho ela velogna ambonin'ny tany. Ka anareo iaba aza magnano raha mahavignitra ny zanakareo, fa tezay amin'ny fitezana ny fagnarahana ny tompo izy. Tantara 20. Tiavo ireny fahavalonao. Jesosy dia nampianatra anireny mpagnaraka anazy ireny mba hitia ny olona marobe, ndre dia ny fahavalony aza. Asena dia tokony hagnampy ny olona mila fagnampena, ndre dia ny olona avy amin'ny foko hafa aza. Jesosy dia magnatoro tantara raika momba any lehilahy raika izay nivonian'ny mpangalatra sady nendainy. Lehilahy raika izay avy amin'ny foko hafa no nahita ny ratra nahazo an'ilay mpivahiny. Nagnampy sady nikarakara ny ratra mampadikidiky nahazo an'igny lehilahy igny izy satria milan'izany io lehilahy io. Tsy niaragna valiny tamin'izany izy. Jesosy nizaka fa asena dia natao mba hagnano raha sara ohatran'izany koa. Mitovitovy ny Matio 5:17 ka hatramin'ny 7 sy ny Lioka 10:15 ka hatramin'ny 17. Jaona 1:4
1920 ka hatramin'ny 120. Talohan'ny nitiavan'ny sena anazy dia efa nitiany sena izy. Raha misy olona mizaka fa tian'ny Zagnahary nefa malaina any akamana dia mpivandy izy. Ataony akory itiavany any Zagnahary sy hitany maso ary? La any akamany hitany maso aza sy tiany, ka na ny didiny azo sena taminazy dia ny hoe tsy maintsy mitia any akamany eky vao mitia any Zagnahary. Tantara fahatelopolo. Jesosy ilay tokana mahery. Ireny olona ireny dia magnoro ny sampy sy ny ody, ary zareo dia nino an'ireny talohany nahatongavany ary zareo ho mpagnaraka an' Jesosy. Fa ny kristianina pino dia tsy maintsy magnala ny raha marobe izay avy tamin'ny Satana sy ireo fanahy rasy. Ny tompo dia mahery sy matanjaka noho ny Satana, ny fanahy rasy, ny sampy, ny ody. Asena pino dia tsy mila matahotra any Satana. Andriamanitra tokana mantsy no tsy maintsy angataisena mba hiaro asena. Mitovitovy ny asan'ny apôstôly, toko 7:20, Andininy 7:20 ka hatramin'ny 20. Ny salamo 5:100, Andininy 9, ary ny Jaona voalohany, toko 7, Andininy 9, ary ny toko 4, Andininy 4. Isaia toko 470, ny Andininy 5 ka hatramin'ny 7. Iza ampitovianareo aminahy sady hoarinareo amin'iza aho? Olona ohatran'iza mba ampitahainareo aminahy? Mandraraka volamena avy amin'ny kepana izy, sady mandaja volafotsy amin'ny balansy. Dia mampikarama mpanefi volamena hanefy an'izany atao Zagnahary andolifany sady hivavahany, dia batainy igny ka lanjainy, nkavaignany dia apetrany amin'ny plasiny. Na dia misy olo mitaraigna aminazy dia tsy mahay mihesika amin'ny plasiny eo igny, sady tsy mahay mamaly izy, sady tsy mahavonjy anazy amin'ny fizaleny. Tantara faha 1:30. Famoahana fanahy rasy. Eto amin'ity sary ity dia mahita sena lehilahy hipetrahan'ny fanahy rasy maro. Tsy afaka nifatorana tamina tady na rojo vy izy satria ny fanahy rasy tagnatiny dia matanjaka be. Jesosy nibeko ny fanahy rasy mba hivoaka amin'ny ralilay, ka nivoaka ary zareo. Ary zareo dia natao mba hagneky an'i Jesosy izay tena mahery lavitra noho ny Satana sy ireo demony. Ilay rangahy dia afaka tamin'ny fanahy rasy ary nandeha nizaka tamin'ireo akamany ny raha namboarin'i Jesosy taminazy. Jesosy dia mahery lavitra noho ny Satana sy ireo fanahy rasiny, ary izy marobe ireny dia tsy maintsy magneky an'i Jesosy. Tsy terena ndraika voahelingeliny ireny fanahy rasy ireny ianao dia mangataha amin'ireo mpino hafa mba hivavaka miaraka ho anao. Mangataha amin'ny Tompo mahery Jesosy Kristy mba hangala anary zareo. Raha ohatra ianao ka hipetrahan'ny fanahy rasy raiky na maromaro, dia azonao atao ny mangataka amin'ireny mpino kristianina mba hivavaka ho anao, ary mangataka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hamoaka ireny fanahy rasy ireny, ary mba hibeko anary zareo mba tsy hipody koa. Raha ohatra ka tenao sy ekenao Jesosy dia hipetraka ao anaty tsena izy. Ny heriny dia hitahy ansena, ary Satana dia tsy afaka hamely ansena. Mitovitovy ny Marka toko 5, ny Andininy 1 ka hatramin'ny 20, sy Jakoba
toko faefatra ny andininy fahafito. Jakoba toko faefatra ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo tapany A. Ekeo Zagnahary ka toero ny devoly dia ilefanareo izy. Magnatona amin'ny Zagnahary dia agnantona anareo izy. Tantara faharoa amby telopolo. Fagnarahana an' Jesosy. Ity sary ity dia magnatoro ny mpino raika izay alaim-pagnahy mba hijanona sy hagnaraka an' Jesosy. Teny devoly ansena mba hagnadino an'Andriamanitra ary mba hieritreritra ny amin'ny vola, ny fitafiana, ny sigara, ny raha finomana mahery ary ny raha maro samihafa. Satana dia mizaka amin'ny sena fa hahafaly ansena ireny raha ireny, kanefa afesiny izany. Satana dia mpamesy ary izy dia miezaka ny hamitaka sady hampidaraboka ansena. Fa Andriamanitra dia efa nizaka hoe toero ny devoly fa handao anao izy. Andriamanitra dia hiaba ansena any an-danitra. Fantany ny raha ilain'ny zanany ary efa nampanantena izy fa hagnome raha tsara ho an'ireo izay mangataka aminazy. Ndreka matoky an'Andriamanitra ansena ary magneky ny zanan'ilay dia hanana ny herin'Andriamanitra koa ansena amin'ny andro fangalam-pagnahy. Izany dia mitovitovy ny Matio toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby roapolo sy Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo ary ny Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Matio toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby roapolo. Sisy olona mahay manompo Zagnahary roa ihany, ny raiky halany ka ny raiky tiany, ny raiky antsianany, ny raiky rasiraseny. Tsy hainareo sady manompo vola sady manompo Zagnahary. Tantara fahatelo amby telopolo. Raha manota ansena. Jesosy dia nizaka an'izao tantara izao. Manafolahy raika nandao ny tragnony, nandeha lavitra izy ka nagnano raha rasy maro. Nilaniny fahatany ny vola izay nomeny abany anazy, nijangajanga sady niaina tamina faharasena izy. Ndreka laniny aby ny volany dia nisy mosary be nanerana ny tany ary ranoray dia nanjary nahantra sady mosarena mafy. Nanenina izy noho ny fahotany ary dia nierina tany amin'ny abany izy ary nangataka famelan-keloka taminazy. Satria i abany dia nankaty anazy mafy ka nalainy manjy ny zanan'ilay mba hierina an-dragnony. Io tantara io dia magnatoro ansena fa raha manota ansena dia tsy maintsy mifona tegnany sady mizaka ny fahotaninsena amin'Andriamanitra ary miala amin'izany fahotany izany. Satria Andriamanitra dia mankaty ansena mafy, izy dia hamela ny fahotaninsena ary mandray ansena ndraika ho amin'ny fifandraisana aminazy. Izany koa dia mitovitovy ny lioka toko fahadimy ambin'ny folo andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo sy Jaona voalohany toko voalohany andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Raha ansena magnano hoe sy manana ota ansena dia mamita-tegna ansena, ka sy ao anaty tsena ny marina. Raha magneky ny fahotan-tsena ansena, izy atokisana sady marina dia avelany ny fahotan-tsena sady magnadio ansena ho afaka amin'ny sy marina marobe. Raha ansena magnano hoe sy manota ansena dia mampamesy anazy ka sy mitoboka anaty tsena ny raha zakainy.
Tantara fahaefatra amby telopolo. Aretina. I ranoray sy rahavavy eto dia malahelo tarehy satria ny fianakaviany dia marary mafy. Inona ny raha azo ataon'ny olon'Andriamanitra raha ohatra ka marary ry zareo? Tokony hivavaka amin'ny Tompo ry zareo, ary mino fa izy dia hagnano izay tena tsara. Andriamanitra dia afaka magnasitrana ny olona marary raha ohatra ka izany ny sitrapony na mitahy anazy mba hahita ny fanafody tena ilaina. Andriamanitra dia mankaty ansena ary izy no mitantana ny raha marobe mitranga amin'ny zanany. Andriamanitra dia miaro ny mpino amin'ny Satana, noho izany dia tsy tokony hatahotra anazy ansena fa mino an' Jesosy kosa mba hiarovany ansena. Jesosy dia miaraka ansena mba hagnome ansena ny fiadanany amin'ny andro sarotra. Mitovitovy ny Filipianina 4:1-5 ka hatramin'ny 7 sy ny Jakoba 5:17 ka hatramin'ny 19. Jakoba 5:17 ka hatramin'ny 19. Ka laha misy olo mijaly mafy aminareo ao, aza jigno mivavaky. Ka laha misy faly ao, aza jigno ny mihira fiderana. Ka laha misy marary aminareo ao, aza jigno mampangala ny lehiben'ny fiangonana ka agnositra ilo aminazy amin'ny agnaran'ny Tompo sady hivavaka ho anazy. Hagnavotra ny marary ny vavaka ataony ampinoana, ny Tompo anangana anazy, ka laha manonta izy dia avela ny fahotany. Ka mba mifankeha adisovana anareo dia mifampivavaha mba ho sitrana. Tegna matanjaka ny fiasan'ny vavaky ny olo marina. Tantara 5:30. Fahafatesana. Ansena marobe dia mahalala fa indraik'andro dia ho faty ansena. Ka iny kosa ny raha mitranga avy eo? Ndraika maty ny mpino raika dia mandeha any amin'ny Tompo Kristy ny fagnainy. Ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra dia mizaka amin'sena fa hiaraka amin' Jesosy ansena. Ireo akamany maty sy ireo izay tia anazy dia tsy tokony alahelo be tafahoatra. Ansena dia tsy natao atahotra ny fahafatesana satria fantansena fa Andriamanitra dia mankaty ansena ary namonjy ansena tamin'ny fahotana. Ny tsy mpino dia tsy manana fanantenana tsara ny amin'ny fiainana izay miaraka amin'Andriamanitra ao afaran'ny fahafatesana, ary zareo dia handeha any amin'ny plasin'ny famezana. Aza ny andehananao ndraika maty ianao? Izany koa dia mitovitovy ny Tesalonianina 1:4-17 ka hatramin'ny 19 sy ny Hebreo 2:4-14 ka hatramin'ny 15, ary ny Apokalipsy 4:12-17. Korinthianina 1:5-20 ka hatramin'ny 12. Nefa sy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tena ny Kristy ho santarin'izay efa lasa korazana. Fa satria olo raiky no nisehoan'ny fahafatesana, dia olo raiky mandy koa no nisehoan'ny fisitsanganan'ny maty. Fa ohatra ny hahafatesan'ny olo marobe amin'ny Adama, no hahaveloman'olo marobe mandy koa amin'ny Kristy. Tantara 4:30. Ny tenan'i Kristy. Eto ansena dia mahita ny sasany amin'ireo momba ny tena. Ny momba an'io tena tsy tokatokan'io
dia samby manana ny asa manokana ho anazy. Ny maso natao mba hisirivana, ny tadigny mba harenesana ary ny vava mba hinanana sady hizakana. Ny momba ny tegna marobe dia miaraka miasa. Raha marary ny momba ny tegna raika dia mijaly ny tegna manontolo. Andriamanitra dia mizaka fa ny mpino dia ohatra ny momba ny tegna maro izay ao amin'ny tegna raika manjy, angiana hoe fiangonana. Jesosy no lohan'izany tegna izany. Andriamanitra efa nanendry ny mpino marobe mba hagnano ohatra, mpitory, mpampianatra momba amin'ny Andriamanitra, mihira ny hira fiderana, mamboly mba ho an'ny fianakaviana, na manokona ny hanina ho an'ny ary zareo. Nisy tokatokana dia tsy maintsy miasa ho an'ny Tompo Jesosy mba hanampy ny tegna manontolo ao amin'ny Kristy mba hahery. Ny mpino marobe dia tsy maintsy mifankatia ary miaraka miasa, raha tsy izany ny tegnan'i Kristy dia hizaly. Mitovitovy ny Korinthiana 1:12-12 ka hatramin'ny 1:30, sy ny Efesiana 4:1-11 ka hatramin'ny 4:40, ary ny Petera 1:4-10. Korinthiana 1:12-12 ka hatramin'ny 13. Fa ohatra ny vatantegna raiky kanefa maro ny rasambatana, ka ndre dia maro aza ny rasambatana dia tokana manjy ny vatana, dia ohatran'izany manjy koa i Kristy. Fa fagnahy raiky manjy no nagnanaovana batisan-saina marobe ho vatantegna raiky, na Jiosy na Grika na andevo na olo-kafa, efa nampinomina fagnahy raika asaina. Tantara fa 7:30. Fivorena miaraka. Ny mpino marobe dia tokony hivory matetika mba heresana mivavaka amin'Andriamanitra. Asiana mianatra avy amin'ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra dia tokony mihira fiderana sady mivavaka. Tokony mitondra fanomezana amin'ny asan'Andriamanitra mandokoa ansena. Ny tompo mandokoa dia nibeko ansena mba hatadidy ny fahafatesan'ny Tompo Jesosy ho ansena. Eto ansena dia mahita ny mpino mifampizara mofo ary miaraka mihinona. Ny mofo dia natao ho fahatsiarovana ny tegnan'i Jesosy izay potipotika teo amin'ny hazo fijaliana ho ansena. Ny finomana dia natao ho fahatsiarovana ny rany izay nalasaka mba hanjio ny fahaotan-tsena ary mba hitondra ansena hanakaiky an'Andriamanitra. Tsy maintsy sarovansena ny fahafatesany ho ansena mba ahafahansena hankatia anazy amin'ny fontsena marobe. Mitovitovy ny Hebreo 10:14-20 ka hatramin'ny 5:20 sy ny Korinthiana 1:1-12 ka hatramin'ny 4:20, ary ny Kolosiana 3:1-5 ka hatramin'ny 7:20. Korinthiana 1:1-12 ka hatramin'ny 5:20. Efa nandray tamin'ny Tompo ny raha efa natolotro anareo aho, fa i Jesosy Tompo tamin'ny alina ny namadiana anazy igny dia nirambaziny ny mofo, ka ndraika avy nisaorany dia nivakiny ny mofo, dia hoy izy: ity ny vatantegnako vakina ho anareo, ataovy io ho fahatsiarovana anahy. Dia nitovy tamin'izany koa ny kapoaka, ndraika nihinana dia hoy izy: ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako, ataovy io ho fahatsiarovana anahy. Na amin'ny venanareo minona amin'io. Fa na amin'ny venanareo mihinana anito mofo ito
sady mihinona ny kapoaka dia magnambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-peveny. Tantara fahavalo amby telopolo. Jesosy dia mbola ho avy. Amin'ny fotoana marin'Anjanahary, Jesosy dia ho avy tampoka eny an-danitra izay efa nampanantenainy. Ho avy izy hibeko ny feon'anjely misotra ny ansivan-Janahary. Ny tombo Jesosy dia hanangana ireny olon-Janahary marobe izay efa maty ka ho foana ny fasandreo. Ny olon-Janahary izay mbola velona eto dia hiakatra hiaraka amindreo ka hisenain'i Jesosy amin'ny lanitra. Avy eo Jesosy dia hidina ambonin'ny tany eto hitoboka amin'ny sezan'ny mpanjaka arivo taona. Kandreka vitsy izay dia tonga ny farany, ka ny olona sy nino alefa any amin'ny hafobe miaraka amin'ny Satana. Fa ny mpino kosa hiaraka hipetraka amin'ny Janahary miaraka amin'ny Jesosy any amin'ny tany vaovao. Asena dia sy mahalala ny fotoana marina irengan'i Jesosy, kanefa kosa asena dia tokony ho vonona fehizay. Ka vonona anao hifanatrika amin'ny tompo Jesosy izay mety herinany ihany. Izany dia mitovitovy amin'ny Jaona 4:12 ka hatramin'ny 7 sy ny Tesalonianina 4:4 ka hatramin'ny 5:4 sy ny Korintianina 5:20 ka hatramin'ny 20 ary koa ny Apokalipsy 1:20. Korintianina 1:5:20 ka hatramin'ny 20. Nefa sy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tena ny Kristy ho santarin' izay efa lasa korazana. Fa satria olo raiky no nisehoan'ny fahafatesana, dia olo raiky mandy koa no nisehoan'ny fisanganan'ny maty. Fa ohatra ny hahafatesan'ny olo marobe amin'ny Adama no hahaveloman'olo marobe mandy koa amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany aby. Kristy no nanomboka, fa ndraika vity izay dia izengan'i Kristy amin'ny feheveny. Ka ndraika vity izay dia tonga ny farany. Ka amin'izay dia atolotra ny ho an'ny Baba andriananahary ny fanjakana. Ndraika avy nifoanany ny fanapahana marobe mba ny fahefana, mba ny hery, fa sy mainsy izy no manjaka mandra-pagnanaovana ambany faladiany ny fahavalony marobe. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Fa efa nampagnekeno ambany faladiany ny raha marobe, fa na dia mizaka izy hoe nampagnekenany ny raha marobe, dia mazava tsara fa tsy mba anisan'izany i Baba nampagnekena azy ny raha marobe. Ka raha nampagnekena azy ny raha marobe, dia ny tenany zanaka mandy koa mba hagneke ny Baba nampagnekena azy ny raha marobe, mba sy izy fotony sady mba sy izy dikany aby, afa sy izy Zanahary raiky mandy. Tantara 7:30. Famoazana voa. Raha ny kakazo eto amin'ny tantara mamoa voniny, ny mpino kosa mba mamoa ny vokatry ny fanahy masina. Hoy Jesosy magnano hoe, izao no voaloboka, ianareo no rasana. Izay mitambatra aminahy sady izao aminazy dia mamoa be izy. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia velona sady miasa agnatin'ny fonsena mba hagnome ny vokatry ny fitiavana, hafalena, fiadanana, fahamoram-po, fahamoram-pagnahy, fanaovan-tsara, fahamarinana, fahalemem-pagnahy, fahonognam-po eo amin'ny fiaignan-tsena. Ndraika misy rasana sy mamoa kosa dia rasagnana ka ho faty ary zareo ary horoana. Ny mpagnaraka an' Jesosy dia sy mainsy mamoa be. Ny tena zakaina eto dia ohatra hoe ny fitiavana sy ny sisa. Ary izany dia hagnome voninahitra an'Andriamanitra ny haba sara indrindra any an-danitra. Mitovitovy
Ny Matio 7:1-20 ka hatramin'ny 20. Sy ny Galatiana 5:1-12 ka hatramin'ny 13. Ary Jaona 5:1 ka hatramin'ny 9. Jaona 5:1 ka hatramin'ny 10. Iaho no tena voaloboky, fa i abako mpamboly. Izay ny sampasampagny aminahy sy mety mamoa dia faragnana teo, fa ny sampagna izay ny mamoa kosa dia didiovina mba hamoa be. Efa madio anareo tamin'ny raha efa nizakaiko taminareo. Mikambagna aminahy mba hikambanako aminareo. Ohatran'ny sampagna sy mahay mamoa ho azy, raha sy mipetaka amin'ny vatam-boaloboka, dia ohatran'izany mandy koa ianareo raha sy mikambana aminahy. Voaloboka aho dia anareo sampagna, izay mikambana aminahy ka iaho koa aminazy aho dia mamoa be izy. Fa laha misaraka aminahy kosa anareo dia sy ahefana ino amin'ino. Raha misy tsy mikambana aminahy dia arenam-belany ihany ohatran'ny sampagna kakazo izy ka halazo. Ka alagnona izy dia asipy amin'ny afo dia may. Raha mikambana aminahy anareo ka mipetraka agnatinareo ny raha zakaiko dia angatah izay raha tianareo na ino fa ho avy aminareo zany. Izany ny ankalazana ny abako mba hamoaza anareo be ka anjary mpianatra anareo. Ohatran'ny tiavan'ny abako anahy no nitiavako anareo koa. Amin'ny fitiavako anareo mitoboka. Raha anareo mitandrina ny didiko dia mitoboka amin'ny fitiavako, ohatran'ny hitandremako ny didin'ny abako mba hitobohako amin'ny fitiavany. Tantara faha-70. Filazana amin'ny olona hafa. Jesosy dia mibeko ny kristianina mpino marobe mba handeha hizaka amin'ny hafa ny vaovao mahafaly momba an' Jesosy, mba hahatonga anary zareo ho avitra amin'ny fahotana sy elo. Ity sary ity dia magnatoro ny mpino raika izay magneky an' Jesosy ary mizaka amin'ny hafa momba anazy. Ny fanahy mason'Andriamanitra dia hanampy ansena mba ho vavolombelon'i Kristy Jesosy, ary ianao koa dia afaka magnazava amin'ny akamanao sy ny olona hafa ny anaranao tamin'ity tantara ity. Izany dia mitovitovy ny Matio 7:1-20 ka hatramin'ny 20 sy ny asan'ny apôstôly 1:1-9. Matio 7:1-9 ka hatramin'ny 20. Nandeha any Galilea ny mpianatra 12 lahy ho any amin'ny tendrombohitra nanirahan'i Jesosy andreo. Ka ndreka nahita anazy ireo dia nandoha alika, nefa ny sasany nisalasala. Ka nagnantona Jesosy dia nizaka tamindreo hoe, efa namenana aby ny fahefana marobe na any an-danitra na eto ambonin'ny tany. Ka mandehana nareo dia ataovy mpianatrako aby ny firenena marobe. Ataovy batisa amin'ny agnaran'ny Baba, amin'ny agnaran'ny Zanaka, miaraka amin'ny fanahy masina. Sady hampianatra anazy hitandrina ny raha nampitandremako anareo. Mandra-piaven'ny fahataperan'ny Rahabo zao aho dia miaraka aminareo eny fehizay.